ao mifankatia isika vaven'Andriamanitra ny fitiavana. Aza rehetra tia aloha naterak'Andriamanitra sady man'Andriamanitra. Dia tsy tia dia tsy fa mahalala n'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Raha misy io Andriamanitra io fitiavana ary manao izany fitiavana izany ny olona rehetra zao tontolo izao dia ao anatin'ny faharatsiana fahadalàna rehetra nefa dia mbola meny fahavelomana meny izay ilainy rehetra. Ary miandiny eny ambin'ny fito ambin'ny folo dia ilaza toy izao miandiny enina ambin'ny folo fito ambin'ny folo amin'izao voatokoizao manao ny ilaza asika efa manana sy mino ny fitiavan'Andriamanitra asika. Andriamanitra dia fitiavana ary izay mitoetra eo amin'ny fitiavana no mino mitoetra eo amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Izay zany no afaka mita ny fitiavan'Andriamanitra asika mba hananantsika fahasahiana ny antony-tsanana mba tahaka asika eto amin'izao tontolo izao. Amin'ny teny hoe tahaka asika eto amin'izao tontolo izao dia tokanina ilay fitiavana araka n'Andriamanitra. Andriamanitra dia maneho izany fitiavana izany mandrakarivo. Raha vao nanota Adama sy Eva, azo amin'ny Genesis toko fahatelo. Genesis toko fahatelo Ankiitsika io nanomboka andininy fahaefatra sy ny dimy aloha manao ny anaran'i Jesosy. Ary io mianarana tamin'ny raha vehivavy. Tsy ho fatsy akory ianareo fa ho tahaka an'Andriamanitra. Amin'izay andro ilanareo azy dia ahiratra masonao ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo halala ny tsara sy ny ratsy. Satana dia mahay mangomangoly ary mahay manambara zavatra izay manintona ny olona manaitra ny olona. Ary raha vakintsika ny dimy enina sy ny fito hoe ary hitanao vehivavy fa tsara mpinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary kazo mahatsiriritra ampahety dia nanotazany voany ka nihinanany ary meny koa ny vadiny ka dia nihirana izy. Dia nahiratra ny masony izy vady ka fantany fa hitanjaka izy ary nanjaitra ravina viavy izy ka nataony sikina ho azy. Raha vao nihinana ny voankazo nanota Adama sy Eva dia niala tamin'ny voalohany fanamasina. Fa niala amin'ny fanamasina dia mieritana fa tena nitanjaka izy. Ary nampalahelo izany fiseho an'izany zavatra izany. Raha ho an'ny olona maha-olombelona dia raha vao manao ratsy dia ilana dia idivana. Fa Andriamanitra kosa tsy mba izay amin'ny mampitiavana azy. Raha dikantsika ny tony andininy valo teny toy amin'ny ara-Jesosy. Ary nandray any avy Andriamanitra nitsangatsangana tao amin'izany izy rehefa tonga hariva ny andro. Ary raha lehilahy sy ny vadiny miery nitamba ny avy Andriamanitra tao amin'ny hazo tao amin'ny zaho. Namandinitsika ty eo sanabery an'Andriamanitra tony izy mivady. Ny olombelona zany ao anatin'ny fahotana dia mety tsy azakany mamela pirata ny fahazavan'Andriamanitra ny fahamasina ny fahamarinana. Kanefa tonga Andriamanitra ny seho tamina mamatsika amin'ny andininy fahasivy ary avy Andriamanitra dia niantso an'ilay lehilahy ka nanao ho taminy hoe
aiza moa ianao dia hoy izy nandreanao tao amin'ny saho dia natahotra aho satria tanjaka ka dia ndery. Masina vavy tsy mahafoy antsika olombelona Andriamanitra. Na dia tao anatiny famotrana fa raha tsy nazy Damaseva dia niantso azy izy. Aiza moa ianao? Raha mahita ny tantarantsika dia tsy nankasitrahan'Andriamanitra aza ny fitafiana atao izy mivady ravinala fa nanaovany akanjo hoditra izy mivady. Satria izay avy amin'Andriamanitra no tsara. Ny avy amin'olombelona dia tekeny Andriamanitra. Ray andro miteny tamin'ny fiainan'i Jesosy hoe raha ho an'i Jerosalema ny samora nohon'ireo mpanoratana sy fariseo dia namany Petera sanatria aminao raha miaritra aminao zany. Fantatrao ny teny navaly Jesosy. Boko anao Satana. Tsy misaina izay an'Andriamanitra fa saina ihany io. Matetika zany fisaina avy amin'ny maha-olombelona dia fanohitra amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia tia hamonjy ny olombelona mandrakariva ary tena malahelo antsika ary mihevitra ny hamonjy antsika amin'ny lafin-javatra rehetra. Tsy fony Andriamanitra tsika. Izay ny zavatra tranga. Raha nanao zavatra tsy mety ohatr'izany azy ady Petera hoe tsy misaina izay Andriamanitra fa misainao dia ola Petera ihany koa mbola nataony Jesosy. Ary gaga aza ny mpianatra fa satria izy Petera dia nazainy hoe samty vatorampo ty menamoniny fiangonana. Vatorampo tsy fa Jesosy. Fa nambarany tamin'ny Petera zany tokony amin'ny fiorona tsara. Ny fiangonana eo amin'ny Jesosy foana io tokony raha tsy amin'ny Jesosy tsy misy azo. Ary naretsika teo hoe tsy mahafoy antsika Andriamanitra. Raha mamaky ny tantaran'ny Ninive sika zokeo mba lava loatra. Ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny faharatsiany Ninive. Ny teny Andriamanitra ho arihako nareo. Nandefa ny manompony izy. Rehefa nandray ny mpanompon'Andriamanitra ny olona dia mibebaka. Ary ny zavatra izay zany tonga ny mpanompon'Andriamanitra fantany tsara hoe Andriamanitra dia mamindra fo. Andriamanitra dia miantso. Andriamanitra dia bolena mila heloka. Andriamanitra dia fitiavana. Atokony ny olona atoky an'izany koa manakarivo isika. Ary raha mandeha ndraitsika zao no natoko fahatelo. Efa kitsika ny andiny eny amin'ny folo sy ny fito ambin'ny folo ka isika tsy mijery. Zao natoko fahatelo andiny eny amin'ny folo fito ambin'ny folo mianarana Jesosy manao hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very hitamino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao fa nameloko izao tontolo izao mba hamonjena izao tontolo izao. Razana vavy anatin'ny fahotana faratsiany izao tontolo izao. Madalana ao ny mpangaratra, ao ny mpamony olona, ao ny jiolahy, ao ny zangazanga, ao ny manao nadalana rehetra. Tsy tezitra tamin'izao tontolo izao Andriamanitra. Nalahelo namoraka ary tsy foy. Fa nanomezany mpamonjy dia Jesosy Kristy avy any Nazareta. Naniraka amin'ny zanany izy hamonjy izao tontolo izao. Ary afantarantsika fa tena izao tontolo izao mihitsy
Galatiana 3:1-4 manambara fa tena izao tontolo izao misy fon'Andriamanitra fa ny olona tsy mino. Galatiana 3:1-4 miaraka Jesosy manao hoe sanatria raha mba misy ataoko rehareha afa-tsy ny hafa fijalian'i Jesosy Kristy tomponsika zay nahahono zao tontolo teo fijaliana raha ny andro aza-kosarana. Isika dia mahita fa izao tontolo izao misy ny ataon'Andriamanitra ataon'i Jesosy. Niara-voly tamin'i Jesosy teo amin'ny fijaliana. Finoana io, tsy sakanavaka. Izay mino no indray ny vokany tsara. Resiny kosa dia mampalahelo ny olombelona. Nasina vavy Andriamanitra dia tena fitiavana. Tsy mety hanary ny olombelona mihitsy, fa ny olombelona no mahafoy an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy manilokilika, fa kosa mandray izay rehetra amin'ny fomba fivavahana. Lasina vavy matovy hery ny olona, tsy avy amin'Andriamanitra intsony. Tsy hitak'Andriamanitra zany. Fa ny zanany aza natolona, izao tontolo tonga zanak'olona, nasaina, misona, no mateny marary, no mateny tsy manahirana rehetra, kapohana, karavasina, asina satroka atsilo, ary mipano ny volana fijaliana. Dia ny zaza mahavaliana zao, raha itsika olombelona no zanakitsika no ampijaliana, ampaoriana, tsy mansitety tsika ary miaro ny zanakitsika, ary famaly amin'ny olona, miady amin'ilay olona zay manao izany. Andibo sara ny lalàna iray tsy hanome anarana, saika ho vonoiny zanany, zanany lahana anankiray. Izy no lasa miaro an'ilay zanany. Kasikasiny tanany eo na raha zay zano nomeny aminahy. Nahita an'izay le tompon-janany dia miala. Ahoana ny zanako da zavy raisany vonoiny. Andriamanitra anefa izao, natolony zany, Jesosy Kristy, anaovana izao zavatra tsy zaka rehetra izao, teny marary rehetra izao, ary azoazitsika nasiana satroka atsilo, kapohana karavasina, fa nanombola teo amin'ny fijaliana. Miantony izao, fanehoana fitiavana antsika mahatsy. Fanehoana fa tsy tiantsika ho resy ny fahavalo Satana. Na dia tsy hita masontsika ary Satana, tian'Andriamanitra lasa mandresy zany fahavalo zany, efa tonga zanak'Andriamanitra. Ary tonga zanak'Andriamanitra toy izy ao amin'ny Galatiana 3:1-4. Galatiana 3:1 mianarana Jesosy manao hoe satria zanaky ianareo, ny ran'Andriamanitra fotsika fa na ny zanany miantso hoe Abrahama. Tian'Andriamanitra andeha irery tsika, fa raha itsika rery dia resy. Satria tonga zanak'Andriamanitra sika tamin'ny alavintsirany Jesosy tafaty, dia nomen'Andriamanitra sika ny zanany sy ny fanahy. Zanany nametrahana antsika. Voalaza fa nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy isika. Korintiana 1:2. Andiny 9:3. Korintiana 1:9-3 mianarana Jesosy manao hoe mba tsy hisy loko azo rehareon'Andriamanitra, fa avy aminy no nanaovana anareo amin'ny Kristy Jesosy, zay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarina sy famasina fahavelona. Fantatr'Andriamanitra fa tsy haharesy any Satana vinavintsika, fa nahazo tsy hita maso, sady fetsy. Dia inona ny nataony? Nataony tao amin'ny Jesosy. Fa tanteraka ny fitondran'i Jesosy ny famontansika sy ny fiterdrena, araka ny voalaza ny Isaia 3:20. Isaia 3:20.
Binievole katampayen. Siate na nukulan niya katapela na nagsasabi. Itong na naresiket kusi sa tubesali pawalesiket. Kanya po isiket kusa naman sa mga kulas na siya na demanda. Ali na pawalesiket. Depois de voleu para onde passou o chicken, se tu turuna no teu chicken, como se vê na justiça que vai na medicina, onde capotar no país. Chicken é que sabe quando ele está caindo, sabe quando filho da criança fica, aí então ele vem também rua e ele chicken. Assim a base, já que ele demanda da chicken na mão. Fata quando já chicken de verde, o chicken. Jesus na sítio. Nando quando uno li chiama, quando manca li chiama. Li chiamano e ti la parola. La vissuta manovrazzi, tanare, il termine in fine dalla riunione, una tiene l'acqua là, si nasce. Quando mangia custa di mangura campanuta, sia specializzati, alla noi siamo diversi. Come se lì, non siamo chiamati tutto ciò, ieri sono tu come si vede che mi nosi, quando c'era ma non sei, quando non si vede per la cara che mi ha chiamato la tua canzone che mi ha fatto serva, siamo le mando che vecchia, a sana parita. Riga là, se la fabio, e già chiamo le prende tutto le mando. Fu sì che andare a cusa Nike, vino, o tempo. Cadê os coisas que eu usando? Os pessoas não têm, algo lá na zona do toalete. Zona do toalete, nem fica um telefone. Muito entendimento das pessoas. Ele é o mesmo da escola nacional, a semana próxima lugar. A semana também se manutenha nas pessoas. Você sim que é uma manutenha nas pessoas. A reunião é botar de vapor. George Fernandinho é botar de vapor. Kuisi, se mistura mai manatunai, rasi taungai zenani dakai, azau anagana zenani fora. Ademan kami se taunan yuri, vício, fata vasi que é o da simdara, de vício de manca, a fata de manca, a tu consiga se atena, a ribotar de ijan, o tata na si pode me dar, e só se me dar, tudo é babado, e só se babado, e dia é babado, a volta babada, a Jesus é muito babado. A gente quer que o sítio pondeira, mas só não tem sítio pura, se não sítio família que demanda, a manda que sai para o Amém. Amém.